atafatra dia zao mijorotsika vahoaka hiady amin'ny mpangalatra tany aza misalasala manatona anay na manatona tompona andraikitra hafa ampisehotsika fa hoe osoka na zony an'le tany ray eny ary voalohany aloha miarabantsika rehetrarehetra manatrika eto dia miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy satria tony taona zao miaraba amin'ny taona vaovao ny antonditsika teto androany moa zany dia toy ny asa natao 10 andro lasa zay inona le asa natao 10 andro lasa rehefa naneo fitarainana zany ny vahoaka taty isa hafa fa hoe misy mangalatra ny taniny misy manao mandrefy ny taniny dia nanome toromarika Andriamatoa filohan'ny Repoblika tamin'ny 30 Desambra tamin'ny taona lasa zany dia ny raika amin'ny 30 Desambra zany izahay zandary polisy miaraka amin'ny reto ray aman-dreny reto no tonga taty nihaino ny fitarainan'ny olona nanokatra fanadiadiana dia rehefa vita ny fanadiadiana zany dia tsy maintsy niverina aty zany izay nampahafantatra ny olona ny hotohiny satria le asa tsy vita fa vao nanomboka inona le asa tanin'ny olona manana tompo misy titre ara-dalàna tanin'ny madamatsy ny ray aman-dreniny moa zany no nisy nandrefy no nisy saika haka ary efa tonga taty mihitsy satria hoe manana titre akory zareo zay zany le izy dia rehefa natao moa ny fanadiadiana dia hita fa osoka daholy le fampivarotana natao nazahoany le olona saika haka ny tany misy tompona andraikitra maromaro moa zany voakasika amin'io sasany efa niditra vonjy maika atsika tsy hanonona ny anarany satria tsika manaja ny rafitra sy ny procédure satria reny olona reny mbola tsy meloka fa ayahina izy tazomina noho ny fiayahina azy fa mbola ho avy ny fitsarana zany ary tsy anjara kokoa zany no manao ny fitsarana fa za kosa milaza ny zavatra natao ny asa nampanaovina na tatia dia manazava an'izay aty amin'le olona mo haka ihany koa zany ny asa sasatsasany zay mbola tsy vita satria tsy iny ihany ny misy taty fa mbola misy maromaro zany le fangalarana tany taty ny rahantsika naheno ny tenin'ny Andriamatoa ben'ny tanàna sy ny président fokotany teo ka mampafantatra zany tsika fa avotra le ramatoa ty noho ny taniny satria voaporofotsika fa misy acte de vente na fampivarotana tany anankitelo izay osoka daholo natao tany amin'ny 1986 1988 de 2004 ny olona mpivarotra anatin'le acte de vente nefa olona efa maty tamin'ny 1944 mbola première guerre deuxième guerre mondiale zany zara mbola tsy teraka mamako ara mbola tsy teraka tamin'izany dia ny maty ve tompoko dia afaka anao acte de vente zay tsy any valiny zay ny mahosoka azy ka zay titre azo tamin'izay zany nizaniza tompona andraikitra nizaniza manam-pahefana nanome anazy dia osoka zany ary tsy azo ekena ary zay no iraka nampanaovana Andriamatoa filoham-pirenena amin'ny ady amin'ny tambazotra mpangalatra tany fanomboana ho io efa nanomboka izy io tamin'ny mandat voalohany tany amin'ny volana mars tany ho any nanomboany azy 2022 ka tohizatsika ny asa ary zay niverena ny taty nampafantatra ny fokon'olona satria ady arana miaraka amin'ny fokon'olona io le fokon'olona zany tokony ijoro ary zay ny angaviana anazy ka zay ny natongavany aty ka reto daholo izy reto ao ny ben'ny tanàna izay nanatrika teo ny fefokotany io raha mateo koa zany ny tompon'le fasana tompon'le tany ho refesin'olona ka afatra apetraky ny avy ety amiko zany ny sega izay efa marina fa efa nanao démission ny gouvernement efa rava ny gouvernement teo aloha Andriamatoa premier ministre moa zany voatendrio dia manararaotra miaraba anazy dia miandry fitsakana ny gouvernement tsika fa ny asa atao zao zany tsy hoe le segy talotsony le hoe mbola ny asa masegy azy fa rehefa rava ny gouvernement dia manao ny atao hoe affaire courante zany hoe manohy ny raharam-panjakana ka ny raharam-panjakana moa inona misy olona mitaraina Andriamatoa filoha teo naniraka fa tsy hoe zay nandeha isolatsolana aty ka hoe manao vinanto somary fosa zany fa iraka nandehanany aty ka rehefa vita niraka dia manao ny tatitra tamin'le olona niaran'le izy le vahoaka aty satria mbola be dia be koa ny asa izay tsy maintsy atafatra dia zao mijorotsika vahoaka hiady amin'ny mpangalatra tany aza misalasala manatona anay na manatona tompona andraikitra hafa ampisehotsika fa hoe osoka na zony an'le tany ray aloha zay aza asiana tahotra satria zay vonona foana faharoa afatra ho anareo izay efa zatra lalandririnina nampahory vahoaka nangalatra tany satria nareo tambazotra za tsy ampitandrina tsy tiako mampitandrina fa manafatra za
ho anareo zay mbola mananitritra ny anao dia ajanony fa tsy maintsy ho hity anareo ary tsy maintsy ho porofonay fa hoe osoka amin'ny azahoanareo ny tanin'olona ho anareo zay nitsoka mialatsiny miverena zay ny moramora indrindra miverena manatona fanjakana satria efa tratra ianao fa raha ianao nitsoka ka tsy fantatro zay azo anao raha indriana anao ka mandositra mialatsiny izahay fa manatona satria raisina ndraikitrao rehefa ianao tratra nangalatra tanin'olona nanao osoka zay no atao hoe vehivavy na lehilahy mandray andraikitra satria efa tsy nety nataonao ngeloko ibaboana mody rariny tongava amifona am'le olona tsy maninona tongava mamonjy ny fitsarana fa tadiavo ny fitsarana ianareo le voatonina anarana efa nandefasina convocation reny be de be am'le olona no efa nitsoka ao le mpandrefy tany pahaira le géométre expert nitsoka izy nefa izy nandrefa an'le tany taty mazava ho azy mato izy nitsoka zany de dikany fatany tsara fa osoka izy fa naniny izy natao misy resaka kolokolo eo ka zavatra anakiroa zany no natao ny antotantaratasiny mikasika ny kolokolo sy ny mifandray tam'izay nefa vita misy ny voatazona amponga vonjimaiky misy ny sasany mbola tadiavina ny manaraka ndray zany de le osoka zay nyteniko anareo zany olo lefa maty no manao acte de vente aty amin'ny taona 88 olo lefa maty efa 4 taona lasa ka ho anareo zay mpanoratra ny acte de vente re tompona ndraiky mpanjakany anareo mpiasa mpanjakany anareo dia adio tsara io acte de vente soratanareo io fa rehefa ohatra ka osoka io ka soratanao de tsy afamainy ianao tsy fampitandremana zany fa fampifanitsiny ary fampahafantarana zaho tsy mampitandrina fa aleoko mampahafantatra satria tompona andraikitra anao am'izay sonianao rehefa nataonao soni hoe ty acte de vente ty nasisika anao anaty boky de enao de tsy maintsy ho antsony ary ho aterina any amin'ny fitsarana ianao zay ny anjaranay zay tsy mpitsara zay tsy mpanameloka fa mpanao fanadiadiana zay ary fanadiadiana ataonay miainga avy am'le any amin'ny fotony ka mankasitraka aty amin'ny ampamaranana zany de mankasitraka ny filohan'ny repoblika sy andriamanto premier ministre izay mitarika ny ady atao amin'ny tambazotra mpangalatra tany satria manakorotana fiarahamonina io ary misy fiantraikany be de be amin'ny tsy fandripalemana io resaka tany io misy fiantraikany amin'ny vonon'olona io misy fiantraikany amin'ny fangalaran'omby io eny ara fa mety tarika fitsaram-bahoaka io zay zavatra tsy mety anefa n'izany ka samy manao zay tandrifiny samy manao zay tokony hitanay rehefa vita ny fanotorana tsy anonona anarana satria maninona tsika tsy maintsy manaja lalàna satria ny fanotorana mbola tsy vita ny fitsarana koa zany mbola manao ny asany fa ny fatatsika moa de efa misy olona nampidirina ponja vonjinaika tokony andraikitra izay anisany miketriketrika ny fangalarana le tany le madama ianao angamba mety mbola nytany afaka jiro fa ve nanao nalizy fa so de zany reo mandaingetika mitantara lainga aminareo ny anazy aloha zany le natao fa rehefa vita zay de mijerena ndray any ny sasany satria ny asa tsy vita ndray any satria efa lalipaka loatra izy le tany de manatopo le tany refesifesin'olona teto io zany voaporofo fa manana ny tompony io moa zany ny tompony ny mpandova mbola ao idadana fatatsika zay satria fiarahamonina amitsika eto de gagy anareo sady talanjona ary nalahelo rehefa tonga ny olona andrefin'ny taninareo zay zany nanomboany ahoana ny fomba nataon'ireo olona reo nandrefesan'ny tany satria efa nahazo taratasy izy raha tsorona de nisy ny fampivarotana de le olona mpivarotra nefa rehefa natao ny fanadidina olona efa maty tany amin'ny 1944 zany hoe misy olona zany eto Madagasikara manampahaizana manokana mampitsangana ny maty andehanao fifampivarotana ndray tsy mora mijery zany fa zay ny marina ary hitatsika profo satria ahoana moa ny profo fa maty le olona hita ny soratra nahafatesana acte de décès ndray maty tamy 1944 ndray maty tamy 1970 reo zany no ny voalaza fa nivarotra le tany amin'ny acte de vente ahoana nahitana azy hita tany Atsimorano ny boky nanoratandreo azy ny tena marina tsy nisoratana fa nasisiky de manontany tentsika hoe ny acte de vente inge ka misy légalisation de signature zany hoe aiza le mpivarotra le tany ty atopoko
aiza le mpividy tany tia tompoko ity ny fampivarotanareo eny tompoko manao vasonety anareo a legalisation de signature ka fomba hoana raha nampitsangana an'le maty handehanao legalisation de signature nazara na alahelo hoe manao tsinotsinona nay mpanao famitorana mihitsy a ity reto olona reto tambavitra mpangalatra tany reto ary manao tsinotsinona anareo vahoaka atreo zany aloha de efa fantatra fa osoka le acte de vente anankitelo ny fampivarotana ny famondrana an'ireo tanyreo ka raha nahazo titre io olona io a de mazava ho azy zavatra azo avy tamin'ny osoka de inony osoka au carré zany hoe osoka tsisy ilana anazy zany rehefa natao zany le vérification am'le tany parcelle 1090 1091 a de zay zany zavatra hita maro mola voakasika anatin'io de ny mbola karona satria nitsoka zareo fa le tompony andraikitra tao amin'ny fananan-tany zany a zay manana fahefana fatatsika tsara hoe fananan-tany a de nampiasa an'izany fahefana zany a nampiasa olona maromaro a navitana an'le titre amin'ny tany olona efa misy titre nampitsangana ny maty andeha anrava tanin'olo na io razana io ara mety anangatra aminy satria tsy mety amin'ny razana zany hoe ampiasaina akatan'olo satria laingala izy tsy ara-dalàna zany a ny zavatra nataon'zareo ary fanotan-dalàna ary am'le mahosoka anazy a no midiranay zandary tao anatin'ny tiraraty fa tsy ady tany amin'ny mady tany madio azy tsy miady tany reo olona reo tsy miady tany taninao reo olona reo madamo fa mangalatra ny taninao de arabasoa raha batsara sotra an'Andriamanitra tsika fa farany taona izy no nomboka voalohany taona izy a de efa tratra ho tsara ty taona ty ary sako koa miteny hoe ho tsara koa zany a ny fiarahantsika miasa amin'ny ady am'ty fangalarana tany satria politika mpanjakana izy io ary tsy voandroany napetraky fa tany amin'ny volana marsa 2022 tany nambony filopirenena tamin'ny mandatemoa an'ty ady ty misy acte de vente anankitelo zany fifampivarotana le acte de vente fifampivarotana tany nataon'olona ndray a larana 450 tamin'ny 20 mai 1986 mbola mpianatra le gendarme tany zany tany Ambositra ndray a numéro 85 natao tamin'ny 4 juillet 1988 mbola mpianatra tao Antsirabe tao amin'ny Akimila tany zany ndray a numéro 6 natao tamin'ny 13 décembre 2004 miasa any Diego any zany commandant gratiko de jerevonareo nge e zavatra natao efa tany amin'ny 86 88 2004 satria le izy osoka de hitatsika androany atsika miteny zao 2024 amam-polopolo taona nita teoriny zany hoe zao rehefa amiray iny tsika ka milazany mariny vorona ijoro de hita vorona io marina io fa tsisy zavatra marina afany tenina zany ka tsy hitatsika ka ho an'izay tsy teto zany a de tsy haivo kely hoe naninona moa zay no nakaty tamin'ny 28 sa 29 décembre de nandefa fitarainana nareo teto amin'ity toerana ty ngamba tsy diso a hoe misy mangalatra ny taninay a aty safa vonjeo zay Andriamatofilo de le 30 décembre Andriamatofilo a no nanao fivorina ny antso telefônina de anisany voateny tam'izany ny segy hoe sega jereo a nda namidina de tonga za le firy le 31 za tonga teto de nanazava taminareo ny antondia ny era ihany koa satria miditra tananan'olona tsy maintsy mera de nanomboka ny asa inona moa le asa fanadiadio famitorana inona hijerevana ny zavatra marina hita maso ary hitadiavana ny pirofo fa tena an'le olona tokoa le tany ary le olona milaza fa andrefy sy akany tany ary efa nazo titre de nanao osoka zay no azavaiko aminareo tandroany a ankoatra ny misy fampianarana hoe ahoana andreo zany ny paikady ataotsika
iadivana am'izay mbola olona tsy voasambotra fa mbola manana eritreritra na efa nahazo le tany izay manahirana